miarabatsika eto tapitanana fianaratra sy ny manodidina ny toetra ny azakazakatsika menakafy izay andraisatsika fahasoavana marobe ireo le nijoro vavolombelona tamin'ny sabotsy lasa teo ary izahantsika ho alefa na eto amin'ny radio na eto amin'ny télé ireny fijoroana vavolombelo ireny izay olona nandray fahasoavana maro de maro tokoa amty sabotsy 17 Desambra ity indray mirosatra antsika ao anatin'ilay hoe manozona ny fanahany fantrana sy manozona ny heron-trosa tena tsapako mihitsy ry avana malala ny atao hoe fijalin'ny akamaroany olona eto tanàna eto za tena miteny aminao raha lasana bavy andao anandrantsika hatramin'ny farany taona hitsapa ny herin'Andriamanitra hitsapa ny herin'Andriamanitra maro ireo olona zay efa tena nahita fahagagana nandray fahasoavana nandray vahaolana ary raha miresaka amin'izany eto tsika tsy hoe mampiresaka tsy hoe fanetanana anao teo hoe ahitanao teo avy fotsiny fa mbola veriko aminao ihany hoe ny antony ny ran'Andriamanitra nahita fianaratsy eto dia tena ny anova tanteraka amin'ny fiainanao tsapanay loatra ny fiasan'ny tompo any an-Tananarivo any ireo olona maro be mandray fahasoavana mijoro vavolombelona maro ary efa tonga taty fianaratsoa zany ka alefana ihany ny fanetanana misy ihany ny olona tsy mino misy ny olona tsy mino an'Andriamanitra tsy mino ny herin'Andriamanitra fa za kosa mino fa tsy kisendrasendra ny ahitanao an'ity fahita lavitra androany eto ity tsy kisendrasendra ny ahitanao an'izao fandarana izao so de mba ity ao ambadiky tony fotoam-bavaka intony no amahan'Andriamanitra tanteraka ireo zavatra-tsainao vahana nahoana ny mbola hitondra ny ranomasonao ihany epita amin'ny 2023 nahoana ny hitondra ny souffrance hitondra ny fanaitainana ny fangiry firina ny ady tsaina any amin'ny 2023 nahoana za mampanantenanao fa ny fahatongavanao anatin'ny fotoana io dia eo ny eo ianao dia fa atsapa zavatra eo amin'ny fiainanao ary miala eo ianao dia ho hitanao zavatra be da be ho ala amin'Andriamanitra ity moa zavatra tsy ndriko foana raha vao miresaka tsika hoe fahagagana na hoe vahaolana dia esory eo an-tsaina le hoe tonga dia izy vola raiky tapo ilatsaka avy any an-danitra mety isy zany be da be ny olona mijoro vavolombelona amin'izany hoe paster tonga tany an-trano dia nisy vola ho azy tao anaty poketra misy olona be da be teny an-dalana andeha ody dia nahita vola teny an-dalana nisy vola nitsofoka tampoka tsy faty reo izy nandefa azy tao anaty telefoniko be da be ny olona mijoro vavolombelona amin'izany fa tsy voatery ho zany ny atao hoe fahagagana fa mety miteny tampoka aminao le olona tompotrosa na le olona manambola aminao hoe foiko anao iny aleo tonga dia any iny na mety misy zavatra tampoka ataon'Andriamanitra mahana ny trosanao ny fantranao misy zavatra be da be tsy takatry ny saina zany le hoe vahaolana fa ny Andriamanitra le ho atsaitsika tonga dia le hoe ino misy vola mikitapo latsaka na mipoketra latsaka non fa ny fiasan'Andriamanitra manana moyen amin'arivo ny possibilité amanalany azo amahana ny olanao fa za fotsiny mampanantenanao fa hanao zavatra Andriamanitra ary dia mitoytsika ao anatin'ny vavaka io ary defi naperakitsika fa tsy maintsy misy zavatra miova tantara tsy maintsy miova eo aminao amin'ny tokantranonao eo amin'ny arabolanao ary ty resaka fantrana ity no tsy maintsy hozonitsika mbola veriko ihany fa azo hozonina tsara ny fantrana tsy ny adversaire anao no hozonina tsy ny olona tsy tianao tsy ny rafivavinao fa ny fantrana ny mahatonga anao ahilikiliky ny vadinao ahilikiliky ny olona tsy mba misy mpijery tsy mba misy mpiaino ianao angera lahy na dia lahy matoary ianao na dia lahy matoary ianao novo ny fianakaviana tsisy miaino anao rehefa mahantra tsisy miaino anao rehefa mahantra le faravavinareo ny enon'ny olona satria io mipanakarena io ny manambola dia io ndreo ny enon'ny olona ary zany ny ampaherezako anareo mihitsy andeo hivavaka azo alana tsara ny fahorina sy ny fijaliana azo alana tsara zany
mahatonga anao ilikilikin'olo ianao koa rehefa mitaraina lava tsisy hainao anao tsony mitaraina anao amboalohany aloha miaino anao ny olona taraina anao fandroana mbola mena anao ny rahalanao sy ny anabavinao fa rehefa isanandro sanandro anao hitaraina tsisy hainao anao tsony fa jesosy rery ihany ny afaka anova amin'ny fiainanao sabotsy 17 Desambra ho avy izao amin'ny 7 ora maraina tsy diso eto amin'ny trano fivavahana vahaony olo ko antarandolo ambadiky ny station Shell ny misy an'io trano fivavahana vahaony olo keo manontany olo izy zany station na essence zany station na la santé Shell de ao ambadiky io ny misy ny trano fivavahana vahaony olo ko amin'ny 7 ora maraina raha ho avy ianao de azatara fa mba ifanofa rendez-vous amin'ny tompontsika rehefa tsy ho avy moa ianao tsy maninona fa raha ho avy ianao de mesatsy ho tara andray fahasoavana ianao ny tompony atantsika ny tenako miaraka amin'ireo mpiara miasa rehetrarehetra eto fianaratso ny Pasteur Hery iaraka io natotosa ity fotoana lehibe de lehibe ty ho tahin'Andriamanitsika veloma tompoko